Ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andriamanitra miandany amin'ny marina. Andriamanitra miandany amin'ny marina. Izany indray no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa toko faha-efatra amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Andeha ho vakiantsika aloha izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tamin'ny andro nanjakany Joakima no niakarany Nebokadnezara mpanjakany Babilôna, ary nanoa azy 3 taona Joakima dia nivadika ka niodina taminy. Ary Jehova nampandeny miaramilan'ny Kaldiana sy ny miaramilan'ny Siriana sy ny miaramilan'ny Moaba sy ny miaramilan'ny taranaka Amona hiady aminy. Dia nampandehan'ny hiady amin'ny Joda ireo mba handrava azy araka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy amin'ny mpaminany mpanompony. Dia araka ny tenin'i Jehova ihany no nahatongavan'izany tamin'ny Joda hanesorany azy tsy eo maso ny intsony noho ny fahotany Manase tahaka izay rehetra nataony, sy noho ny ranomarina izay nalatsany koa, fa nofenony ranomarina Jerosalema, koa izany no tsy netezan'i Jehova hamela ny elony. Ary ny tantaran'i Joakima sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Joda va zany? Ary Joakima lasa nody mandry any amin'ny razany, ka i Joakina zanany no nanjaka nandimby azy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra miandany amin'ny marina. Ny tantaran'ireo mpanjaka samihafa tao amin'ny fanjakany Joda no tantaraina eto amin'izao bokin'ny Mpanjaka faharoa izao. Mitantara fifandimbiasa pahefana samihafa tao amin'ny fanjakana atsimo, tao aorianan'i Ezekia mpanjaka, dia nandimby azy Manase, tao aorianan'ny Manase i Amona, tao aorianan'ny Amona Joahaza, ary indro ao aorianan'ny Joahaza mpanjaka i Joakima izay voatantara eto. Ny zavatra hitantsika dia efa misy fandimbiasa pahefana maro tahaka izany, fa voalaza fa adinina amin'ny taranaka ty aoriana ny toetry ny fitondrana na ny fanjakana izay tany aloha. Eto ohatra hitantsika ny fanjakany Manase tany aloha, fanjakana intelo tany alohan'izao, generation anankitelo talohan'izao, no adinina amin'ny Joakima mpanjaka. Ny fahatanterahany izany dia no ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra efa 300 taona tany aloha no nisy an'ilay faminaniana ilay lehilahin'Andriamanitra izay nilaza fa amin'ny andron'ny Josia mpanjaka dia horavana ity tanàna ity ary ho lasa kibabo. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary tamin'ny andron'ny Ezekia dia nisy an'i Isaia mpaminany izay niteny ihany koa ny amin'izao faharavana izao. Ary midika izany fa
tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra no tanteraka eo amin'ny olony. Manodidina any Joiakima mpanjaka ny fahavalo, fa rehefa avy nofeheziny Egypta izy tamin'ny alalan'ny mpanjakany Egypta Farao Neko, dia indro Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mame azy ihany koa, ary tsy vitan'izany fa tonga miaraka hamely azy avokoa ireo mpanjaka jentilisa manodidina rehetra, ny Kaldiana, ny Siriana, ny Moaba, ny taranaka Amona, arak'izay voatantara eo amin'ny 15. Ambara mantsy fa izany fahoriana lalina izany dia vokatry ny faharatsiana izay nataony Manase, mpanjaka tany aloha tany. Voalaza fa mpanjaka nanao zay ratsy teo mason'Andriamanitra io Manase io, ka dia tezitra amin'ny Andriamanitra. Voalaza fa amin'ny 20:20 satria Manase mpanjaka ny Joda nanao zao fahavetavetana zao, ka nanao ratsy mihoatra noho zay rehetra nataon'ny Amorita zay teo alohany, sady nampanota ny Joda tany sambony, dia izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Israely: indro ahatonga loza amin'ny Jerosalema sy ny Joda aho, ka izay rehetra mandray izany dia angitsingitsina ny sofiny roa. Tena midika izany fa tsy tantin'Andriamanitra ny faharatsiany, ary zay voalaza eto manokana dia hoe nisy raha marina nalatsany, nofenony raha marina Jerosalema, ka dia tsy nety hamelanelony Andriamanitra. Ry havako malala, mety marefo, mety tsy manan-kery ny marina eo anatrehan'ny fahefana, eo anatrehan'ny vola, eo anatrehan'ny influence maro samihafa, eo anatrehan'ny maro anisa, saingy tsarovy fa Andriamanitra miandany amin'izany. Andriamanitra miandany amin'ny marina, ka izy Andriamanitra no naka ny toerany marina mamaly izany. Mety tsy manana tanana andrangotra, tsy manana tongotra hitsipaka ny marina, fa Andriamanitra kosa no namaly azy. I Jesosy Kristy no mipetraka eo amin'ny toeran'io marina io. Hitantsika tsy afaka nanao na inona teo anatrehan'ny mpampahory azy, tahaka ny zanak'ondry Mona entina ho vonoina hoy ambaran'ny bokin'i Isaia. Saingy hitantsika kosa fa Andriamanitra no niaro azy, Andriamanitra no namaly azy, ary Andriamanitra no nanangana azy niala tamin'ny fitoerany vovoka, ka nanangana azy tamin'ny maty, nanandratra azy eo an-tanakavanany ray. Mety tsy hivaly androany, mety tsy ho ampitso, mety tsy ho hitan'ny masonao akory aza ny valiny fanitsakitsahanao ny marina, fa nahoelana ho aingana ho adinina amin'ny taranakao zany, ary angitsingitsina ny sofiny izay rehetra mandray zany ho ny tenin'Andriamanitra, tsy ho zakanao zany. Manaova ny marina dia ombanao Andriamanitra, iandany aminao Andriamanitra, aza hitsakitsahana ny marina, fa tsy ho zakanao ny valiny izany. Tsy miseho aminao androany fa ho avy aminao rahampitso, tsy hiseho aminao rahampitso, ho avy amin'ny taranakao raha afaka pitso, sy ny amin'izay ho avy rehetra. Mitodia amin'Andriamanitra, miverena amin'ny fahamarinana, dia ombanao tsy hasaraka anao Andriamanitra. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny lay harena are-pahasoavana izay notehirizinao tao amin'i Jesosy, lay marina,
lay fahamarinany, lay miantoka ny fahavelomanay. Misaotra Tompo fa ao aminao ihany no misy ny fahavelomana tahaka izany. Ao aminao no misy ny hoavinay manontolo mihitsy. Ankehitriny izahay dia mametraka eo ambany fahasoavanao. Ny fiainanay tsiraray avy, ny ireo rehetra manana etaeta momba ny fiainany manokana, ny toe-batany, toe-panahiny, ny adi-tsainy, ny adi-panahiny, eny ireo marary mba tsaboy hiantrao, ireo kambody, ireo tsy piahy, ireo mahantra fadiranovana mba jerenao Andriamanitra. Dia mahatoky manana anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy, misaotra raha eo. Amen.